fa akoatrany niloza tetsy atany menakely iny dia teratany vahiny iray sy ramatoa gasy anankiray koa no namoina eny vokatry ny lozam-pifamoivoizana tetsy Analamahitsy ny tolakandro teo. Lafo vaovao hafa tanteraka no ndeha anoizatsika ny fampahalalam-baovao. Nisy ny fepetrany ray sy ny ministeran'ny fitaterana sy ny avy amin'ny ministeran'ny asa amin'ny famerenana ho 520 taonina ny camion afaka mandalo eo amin'ny tetezan'ny Betsiboka sy Kamora amin'ny lalam-pirenena fahaefatra iny. Manoloana izany indrindra dia menimena ny fikambanan'ny mpitatitra nasionaly Vola Ravavy sy Tsirira Kotorson no mitatitra ny fanampanazavana. Menenina ny fisian'ny fepetra famerana ho 520 taonina ny camion afaka mandalo amin'ny tetezan'ny Betsiboka sy Kamora amin'ny lalam-pirenena fahaefatra ireo mpitatitra. Manaino avy ny asan'izy ireo ny fikambanan'ny mpitatitra nasionaly izay ahitana mpitatitra hatrany amin'ny 100 isa. Nomarian'ireo mpitatitra fa mamelona fianakaviana arivo maro ny fitaterana amin'ny fiara vaventy amin'ny lalam-pirenena fahaefatra. Raha totale anefa dia mahatratra iray faingoenina tapitrisa ariary ny fatiantoka azo amin'ny fitaterana entana miaingo eo Mahajanga makany Antsiranana noho ny fisian'ny famerana entana mandalo eo ambonin'ny tetezana roa ireo. Laza ihany koa fa tsy afa-po tamin-dinika ny erahana tamin'ny ministeran'ny fitaterana sy ny avy amin'ny ministeran'ny asa vaventy ny fikambanan'ny mpitatitra nasionaly. Zay monangataka zany mba tsy hanao an'le transportement satria ny transportement miteraka fahasahiranana goavana dia goavana amin'ny fiara vaventy ny transportement satria ny entana hoentin'ireo camion izay mampitohy ny lalana RN4 sy RN6 ireo dia entana tena maro samihafa misy ny entana hoe mety praticable ihany raha transportena fa misy ny entana tena tsy mety transportena mihitsy zany satria raha vao transportena dia mety ho simba le entana. Ohatran'izay no zatra hoe nangatana hita amin'ny zareo dia ny io transportement io koa miteraka rehefa lazaiko teo miteraka fahasahiranana mandany fotoana be ary miteraka fatiantoka ao anaty tatitra koa satria tsy maintsy hitongo ny koan'ny dépense anay eo amin'ny asa nefany ny tarify ny transport izay tena iasana dia tarify tena ambany amin'ny fotoana iaina amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Raha miankina amin'ny hoe vidina gazoil ohatra tsy teny fotsiny izay sy ny vidina pièce ny pneumatique sy ny kojakoja samihafa. Milaza zany izy fa amin'ny pont-ny Betsiboka dia amin'ny fin octobre 2014 izao ho foana le transportement io satria efa misy fandraisana andraikitra izay ho ataony amin'ny tetezana ka fin octobre amin'ny pont-ny Kamora zany ao aorianany fangarana ataony zareo amin'ny entrepreneur zany dia manomboka amin'ny fin janvier kosa no mety ho foana ny transportement amin'ny pont Kamora fin janvier 2015. Ny zavatra tena takinay zany dia hoe mba tsy hanaovana mihitsy le transportement fa nametraka izay vahaolana hoe mba hanao intermittence amin'ny fandalovana eo ambony pont nangataka izay mba hoe 20 camions par jour ihany no mandalo ambonin'ny pont. Raha ohatra zany plus de 20 camions dia miandry mitory hoe miandry rapitso miandry afaka pistro fa afaka mandeha dia nangataka ihany koa izay mba hoe rehefa tsy nanaiky izy hoe apakaro 36 tonnes le 25 tonnes mbola tsy nety izy dia mbola nangataka izay hoe ampidino ataovy 32 tonnes mba ampienany kokoa le fahasahiranana amin'le transportement dia izy io zany tsy nety mihitsy tamin'izay fangatahana fanolorana solution zay. Mitaiky ihany koa ny isian'ny fitovian-jo eo amin'ny samy mpitatitra ny fikambanan'ny mpitatitra nasionaly. Ho azy ireo dia tokony hitovy ny zoana ana mpitatitra ny fampiasana ny tetezan'ny Betsiboka sy Kamora amin'ny lalam-pirenena fahaefatra.